dia mbola amin'ny fivaliana trano no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Tsy tokony venina amintsika ny adetrehany ity amin'ity izao tontolo izao ity. Tsisy zavatra azo antenaina fa soa ihany fa eo Andriamanitra, ary ny antony fampahirezantsika dia mba hahatonga antsika iny tanteraka mihitsy fa tsy mandaona mahafoy antsika Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa mivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray ao, misaotra anao mandrakariva izay no ny fitiavanao sy ny famoram-ponao lehibe. Mbola hanomezanao anay tombonandro mpahavelomana, ka na dia mandalo aty sarotra ary izahay dia aseho anao amin'ny fomba maro tsy takatra ny saina, fa miaraka aminay mandrakariva ianao, mahafantatra ny ady atrehanay ary mampahery anay mba hanana ny fanantenana. Petraka tanteraka am-pelantananao indray ny fotoana foy izay iarahanay eto. Mifanaino masina anao ka hiasa tompo, mamelombelona amin'ny fo amam-panahy, mampahery anay manoloana ny ady izay atrehany, mba tsy hahatonga anay ho kivy, ary hahatonga anay ihany koa tafaverina marina aminao, ka anaiky ny fipetra rehetra apetraka ao izay hitondra fiadanana, fitsara, famonjena ho anay. Dia mety izy indray hiasa kery ianao, ary dia ny voninahitro no maseho mandrakariva ray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Raha ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika dia mampafantatra ny zavatra mitranga, satria Andriamanitra io tsy Andriamanitra mamely tapoka, fa nasoana ratsy zavatra hitranga amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ambarany dia mimeloha ao anatin'ny teniny, na maneraka mpaminany izy mba hafantaran'ny olona ny sitrapony, mba ahafahan'ny olona miomana. Ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny dia mba hitodihan'ny isam-batan'olona amin'Andriamanitra sy hahafantarany tena fitiavan'Andriamanitra, satria misy lalana soritan'Andriamanitra azahoana fiadanana, fitsarana ary enkina ny tena famonjena. Raha ny toe-javatra nitranga manerina an'izao tontolo izao izay iverimberenantsika, ny fanazavana azy, indrindra ny mahakasika ny taona 2024 ity izay tsy takona fenina fa mianjaanja reny sofina hitany maso atrehany isam-batan'olona, ny karazana fahasahiranana maro isan-karazany sy ny loza izay mitranga, izay mampivarahontsana ary manjono firenena rehetra, reny rehetrarehetra ireny mahatonga antsika miondrika eo anatin'ny soratra masina, satria efa nambaron'Andriamanitra dia miloha avokoa, ary tsy hoe Andriamanitra mitraketraka fa amin'ny lafiny anankiray Andriamanitra manafay vokatry ny fiodinany zanak'olombelona, kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia lasa fitaovana reny fahoriana mianjady amintsika ireny, mba hampitodihana antsika amin'Andriamanitra izay tompony teny farany, satria tsisy maharitra ho velona mandrakizay ity amin'ity izao tontolo izao ity, fa tsy maintsy mandalo fahafatesana, kanefa mbola misy ny fiainana mandrakizay ao aorianan'ny fahafatesana, ary Andriamanitra mitsinjo lavitra mba hahatonga antsika hibanjina izay faran'izay, satria tsika mety mieritreritra hoe lava ilay fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa rehefa tonga eo amin'ny fahanterana dia mahatsapa tanteraka mihitsy hoe ndray ny mpimaso dia ohatrany lasa ilay fiainana, ary tsy azo oharina amin'ilay fiainana mandrakizay izay voninahin'Andriamanitra izay tsy manam-pahataperana. Ka raha ety amin'ity izao tontolo izao ity izay 70 na 80 taona raha tahiny mateza hoe io ny soratra masina, mahatsiaro fijaliantsika maika raha tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra,
rehefa tonga my fitsanganana ny maty hijaly mandrakizay tsy ho zaka zany, ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra mialanenina mandrakariva, tsy mihetraketraka izy raha avelany hitranga ny zavatra manahirina rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa kofehy hisaritana ny sambatan'olona mba hitodika tanteraka aminy. Indraindray mampivarahontsana ny miainany vaovao, ary raha manazava ny soratra masina tsika dia tsy hoe fampitahorana akory, fa fitaomana tsika hibanjana ny toe-javatra misy sy hijery ny baiboly sy ny afatr'Andriamanitra tiany ampitaina ao anatin'izany, indrindra ty taona 2024 ity izay lazaintsika ny avaka tsy iverenana intsony ny fanazavana, fa sady sabata lehibe ho an'i Jehovah ty taona ty, no pasika lehibe ho an'i Jehovah ihany koa, izay ny misy zavatra telo. Ny zavatra mitranga dia Jehovah midina ary mametraka famantarana amin'ny olona. Inona ny antony ametrahany famantarana? Satria hita taratra zany ao anatin'ny sabata sy ao anatin'ny pasika sy ao anatin'ny rahan'ny zanak'ondry fa misy fandringanana ary misy famonjena, kanefa ny ampitodiana ny olona ho amin'izay famonjena izay takatsika rehefa tratran'ny aretina teo dia nisy fepetra tsy maintsy narahana mba tsy hatonga atsika ho ringana, ary zay koa ny zavatra hitatsika ao anatin'ny sabata sy ny pasika, tena fotoana hihiboha enona ny fipetrapetrakaandriamanitra ary andraisana fanapahan-kevitra izotra amin'ny lalana tian'Andriamanitra, izorantsika mba andraisantsika famonjena. Tsy fampitahorana ho iaho, satria Jehovah tsy mampitahotra olona mihitsy izy, araka ny teniny any amin'ny Jeremia 7:20, Jeremia 7:20 ny 9:20, fa izao ozy mahalala ny hevitra hieverako anareo o Jehovah, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izay ny tanjona an-kendren'i Jehovah, tsy ampitahotra akory fa ny ananantsika fanantenana ny amin'ny farany, satria noroso amin'ny fampitehana zao tontolo zao. Ary raha ny toe-javatra mitranga dia hita fa tanteraka avokoa ireo famantarana rehetra izay napetraka Jesosy Kristy, ary efa madiva hifarana ny tantarany tany. Tsy tian'Andriamanitra nefa ny tsy ahafantaran'ny olona ny marina, fa miala nenina izy, satria ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olona mba ho afaka amin'izay fahoriana izay. Tenin'Andriamanitra tsy milaza fotsiny fa eo ambadiky ny fahafatesana vao higokan'izay fitsarana sy fiadanana izay, fa amin'izao androm-pahavelomantsika zao raha mananja ny fepetraka apetrak'Andriamanitra tsika dia manana an'izay fiadanana izay, manana an'izay fitsarana izay, ary feno fifaliana noho ny amin'ny fanantenana ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny ho avy, ary tsy taitra manoloana ny loza sy ny zavatra maro isan-karazany izay hatrehana, satria ny teny fikasana izay noraisitsika mahereza sy matanja aza matahotra azy, aza manahy fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andahoanao na hafoianao izy. Tantanantsika io Andriamanitra io, kanefa zay fitantanan'izay dia misy fepetrapetrany, misy lalana asaina izorany, ary zay hitatsika satria ny bokin'ny Ekzodosy moa no nijerevantsika tamin'ny farany, ny amin'ny Egyptiana sy ny zanak'Israely, izay hitatsika fa bokin'ny Ekzodosy dia saiky mifototra eo amin'ny fanazavana ny pasika, dia ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao amin'ny tany Egipta. Raha jerevana maimaika ositsika ny fizotrany ny lalany zanak'Israely sy ny Egyptiana dia lalana ray ihany ny lalana nizorany, toerana ray no ny aingany, fa ny antony fiaingana tsy mitovy.
lalina ny zorana to oatra mitovy ny fijery azy ary ny antony ny angana tsy mitovy ny fiafarana koa tsy mitovy zay no isotomantsika lesona sy fampaherezantsika satria mizotra am'izay lalan'izay keo am'zovan'ny fotoan'izao na de tantara ao anatin'ny soratra masina misy hatram'izay vakitsika de paoly apôstôly de miteny an'izany hoe voasoratra reny rehetrarehetra reny ozy mba ho fananarana atsika zay hiaran'izao andro faran'izao ka tany amin'ny exodosy 4:12 rehefa tena tonga tamin'ny faratampoloza tao amin'ny tany Egipta de voatery tsy maintsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ihany kanefa Andriamanitra namindra fo tsy mbola tena nandringana mbola ny matoa ny Egipta matoa ny olona matoa ny biby fiompy no ringana tamin'ny vanim-potoanan'ny Pasika fa ny zanak'Israely kosa satria nanaraka ny fipetrana napetrak'Andriamanitra namono ny zanak'ondry tsy misy klemy nohanina le nofon'ny zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ndrana tetina tamin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana zay le raha ozy famantarana zay le nambarantsika hitantaratra le raha famantarana zay tomboka sy hamantaran'Andriamanitra ny olona mankatony tenany de hitatsika taratra koa raha niafatra tamin'ity taona ity fa ny sabata de famantarana ary rehefa nady adina lalina de ny Pasika koa de tena famantarana lehibe satria midiny Jehova ary matoa Jehova ozy tsika mametraka an'le famantarana de misy fanavahana ao misy ny olona ho aringana misy ny olona ho vonjena maty ny matoan'ny Egipta satria tsy ninon'ny Jehova ary rehefa tena tonga tamin'ny faratapony loza tsy tantsony zay atao de navelany mandeha ny zanak'Israely mba hanompo an Jehova araky ny baikon'Andriamanitra nampiteo-draina Mosesy hoe alefaso ny oloko hanompo ahy dany ianareo mandeha fa maty izay fampatsofo rano izy Farao kanefa rehefa lasa ny zanak'Israely rireny-dasa tsy tsaroana ohatran'ny adinodino le loza niasa tamin'ny tany Egipta miverina indray ny angalan'ny Farao sy ny Egiptianina de tonga hamaky ady amin'ny zanak'Israely anentsika ny zanak'Israely ary zay toe-javatra zay hitantaratra manerina an'izao tontolo zao ny amin'ny ady fanandrenina ny fanjakana sy ny fanjakana firenena sy ny firenena satria izay ny sain-daliny Satana de ampiseho hery ampiseho laza ampiseho harena ampiseho fahaizana mba entina hifehezana ny olona heverina fa maleminao izy ary de hitantaratra ihany koa zany na eo nivon'ny firenena aza matoa misy ny ady de misy mieritreritra fa manan-kery afaka tena hitondra lalàna ametraka fahefana ary mampanantena fiadanana fitsarana mampanantena ny zavatra tena ilain'ny olona kanefa ny zavatra tsikarotra tena tsy misy fitanteraka daholo zany amin'ny alalan'inona nefa nohatongavana am'izany de amin'ny alalan'ny ady kanefa tsy sitrak'Andriamanitra zay ary zay mahatonga ny loza maro isan-karazany mba tsy hahafahan'ny olona manatanteraka ny sitrapondratsiny avelon'Andriamanitra hitranga ny areta sy ny loza maro isan-karazany miatra mba ampiverenana ny sain'ny olona ho amin'Andriamanitra fa Farao sy ny Egipta rehefa navoaka ny zanak'Israely ohatra ny adinodino le loza de lasa ihany le toe-tsaina hoe tsy ahoana moa zay Jehova no ekeko teny de lasa nanenjika ny zanak'Israely ary nijanona atsika de ny fiampitana ny ranomasina mena tao anatin'ny fahakeviana tanteraka ny zanak'Israely zany hoe tena tapi-dalakale tsy tantsony zay lalaka izorana tsisy zavatra hazo atao na ny fahaizana na ny fahendrena na ny hery manoloana ny reto Egiptianina miaraka amin'ny miaramila ny sy Farao manenjika azy reto saiky nahatonga fimonomononana tamin'ny Mosesy zany rehetrarehetra zany kanefa teo amin'ny ora tsy abozana ny tonga mibaiko nomena an'i Mosesy
ngao ny teanao saraondrano zavatra tsy nampozina tsy noeritreretana de torak'izany keo ao mivanimpotona mety mahakivy atsika mandalo aty sarotra mandalo aretina mandalo fahasairanana mafy raha tafatodika amin'andriamanitra de misy foana fomba tsy ampozina ataon'andriamanitra mba hamonjena ny olona zany ange ny zavatra nisy tao anatin'ireny covid reny rehefa tena jerevana tsy ezaka nataon'ny olona fa vokatra ny famindrampon'andriamanitra satria izany firenena tsy kivy tanteraka tao anatin'izany renydrehetrarehetrareny ary nisy ary nasany teny mihitsy hoe tena zao ny farany tsisy fanafantsony tsy resy mihitsy le aretina misy ihany keo nefa ny ady avetsy averoa zay tsy afahan'ny olona manoatra na ampiasa fahaizana na ampiasa na inona ohatrany tsy misy vahaolana fa saingy am'ireny vanim-potoanireny mbola tsy tonga ny farany mbola tsy mandringa andriamanitra mamindra fo izy miandro ny olona ho tafatodika aminy fa tahaka ny zavatra nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely de afaka miditra an-tsehatra izy tamin'ny tantarany zanak'Israely ary tsy afa-misaraka amin'ny paska foana zany rehetrarehetra zany satria ny afatry ny paska nge tsy mijanona am'le andro fotsiny fa inona ny zavatra nisy na tonga an'le paska ary inona ny tanjona kendren'le paska de ny fivoahana tao amin'ny tany Egipta tsy afa-misaraka am'izany rehetrarehetra zany ny paska no ivony famonjena ary raha jerevana ny afatry ny baiboly ray manontolo de io no afatra faratapo ny famonjena napetrak'andriamanitra ao anatin'ny baiboly ny famonoana n'le zanak'ondry zay midika fahafatesan'i Jesosy Kristy zay tokony hoeken'ny olona ka tsy ataony atsirambina satria io no famantarana satria midiny Jehova nivoaka ny zanak'Israely rehefa tonga teo amin'ny ranomasina nysarahana le rano nanditany maina ny zanak'Israely fa teo anatrehan'izay ihany keo ny zavatra hitatsika ny 2:20 amin'ny Exodosy 4:12 de nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano sy de tonga fevo azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankaviany tahaka ny fefy tena mitsangana kanefa rano le izy fefy rano ohatrany zavatra mahagaga zavatra tsy fahita ao ampovoan'ny ranomasina misy lalana izorana mba amonjena ny zanak'Israely ary zay le lalana nizorana tsy maintsy mandeha tamin'izay mba ho afaka amin'ny etraketraka tao amin'ny Egipta ary araka ny baikon' Jehova no nandehanana teo fa fantatritsika fa ny Egiptiana raha ny ainga izy tsy araka ny baikon' Jehova fa raha ny ainga izy de amaky ady anenjika ny zanak'Israely anandevo ny zanak'Israely mba hitadiavan'ny tombotsoa ampahoriny ho amin'ny tombotsoa ny tenany zay ny Egiptiana ka rehefa niditra tao am'le tany maina rehefa nisaraka ny rano ny zanak'Israely de mba nidina koa ny Egiptiana fa ny zavatra nanaitra nefa de ty tsy gaka tsy hitan'ny Egiptiana tena tany maina ho bovoan'ny ranomasina nge zava-mahagaga zany ny rano tonga rindrina amin'ny akavisy akavanana tsy hitan'izany fa nitao an-tsainy de mianentsika ny zanak'Israely fa tsy fantany ny herin'Andriamanitra na tonga n'izany rehetrarehetra zany hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely kanefa de sao nizotra ihany izy tamy lalana nizorany zanak'Israely nanaraka ihany izy na tonga atsika nyresaka hoe ohatra mitovy le lalaka izorana fa ny fivarana ny tsy fantatra de torak'izany keo niezaka tao an'izao vanim-potoana zao io ady tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fanjakana ny firenena io zavatra mitranga misy farany avokoa satria araka ny resahantsika le tanjona kendren'ny Egiptiana nge tsara satria te amerina ho amin'ny laoniny ny fiandriana ny firenena izy fa saingy na ratsy azy de tamin'ny fanandevozana ny olombelona tahaka azy de ny zanak'Israely ho tsetsefiny hitadiavan'ny tombotsoa fa ny zanak'Israely ihany keo de zao
nanaiky ny tenin'i Jehova izy satria inona ny tombontsoa fiadanany ary ny fampanantenan'i Jehova azy tany tondra dronon sy tantely kanefa araka ny resantsika hoe ety am'ty zao tontolo zao ity misy ady atrehany fasainginy voalaza amin'ny Paoly apôstôly any amin'ny bokin'ny Efesianina zay efa hitatsika raha nanazavitsika ilay teny zay malaza nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny Exodosy toko 12:12 ary zao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina ny kapanareo ny amin'ny tongotrareo ny tenareo ny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova ara-baky teny tamin'izany fa Paoly apôstôly nefa nanazava an'izay mba hatakarany olona fa misy heviny tsoratra masina ary amin'ny Efesianina toko 1 de ny anambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny fomba hafa no nanambarany an'izany afatry ny pasika ozy ny lazaitsika de zao no voasoratra ny 14:7 ka hatramin'ny 17 mifarary ary sikiny famarinana ny valahanareo ary mitafinon-drary no fierovatratra kiraro fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampin'izany rehetra zany de tany no finoana ho ampingy zay azahoanareo amono ny zanatsipika mirehitra zay alefan'le ratsy raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy zay ny fipetra zay le zava-panahy ny Exodosy toko 12:12 ary amboniny zany rehetrarehetra zany Efesianina toko 1 ihany ny 12 fa isika tsy mitolona amin'ny novoamandraosy fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famezinana zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra misy ady zay atrehany fa ny adiny Egyptianina de zao ady amin'ny nofo mitolona amin'ny nofo mandra ohatrany tehiteny Andriamanitra hoe tsy manana fahavalo olombelona isika fa ny fahavalontsika de le fanahy ratsy zay mampiditra saindiso ety amin'ity zao tontolo zao ty hitondra korotana fa reto Egyptianina reto de zao tolona amin'ny nofo mandra zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona ary amin'ny alalan'ny ady amin'ny namany mikatsahany an'izany fa ny zanak'Israely kosa nampianarina hiatrika ady fa tsy ady amin'ny Egyptianina fa ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra kanefa ao anatin'izay ady zay atrehany zanak'Israely zay ny mangina ny tokony atao Jehova hiady anareo fianareo kosa mangina ndikan'izay mangina zay ekeo fotsiny zay teny ambaran'i Jehova niditra tao anatin'ny ranomasina zanak'Israely gaga ary faly no ny fahagaganana nataon'Andriamanitra ranomasina zao no misaraka ahoana moa ny jogaga lasa rindrina amin'ny akavisa havanana ahoana moa ny jogaga mandeha tany maina ahoana moa ny jogaga fa ny Egyptianina tsy hitan'izany fa ny tao an-tsaina de ny anenjika ny 17 ka hatramin'ny 18 de nanenjika azy ny Egyptianina osika niditra nanaraka azy teo voan'ny ranomasina de ny soavalin'ny faharoa rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny ary tamin'ny fiambenana maraina de nijery ny tobin'ny Egyptianina tao amin'ny andry afo sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tobin'ny Egyptianina ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany de hoy ny Egyptianina aoka ndositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova ny miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo fantatry ny Egyptianina atreto fa tsisy azo atao anenjehana ny zanak'Israely satria mangino ireo fa Jehova miady aminy ary rehefa tena hita fa somary sarotra ny fanenjehana ny zanak'Israely de nanana toe-tsaina andositra ihany izy ary zay koa ny zavatra misy zay tsara ho fantatritsika am'izao vanim-potoana zao samy miseho tompo-kery ny firenena rehetra zay no mahatonga an'io ady rehatsika vetsy averoa io mifamalivaly te ampiseho ny heriny te ampiseho ny fahefany satria te hisy ary te hanapatra ny fahefany mba hitadiavana tompontsoa kanefa ny zavatra mitranga navelan'i Jehova anenjika nge ny Egyptianina navelany mihitsy namory
miaramila ny rehetra navelany mihitsy ho tonga amy faratapony heriny navelany mihitsy eritreritra fa tsisy azo ny zanak'Israely atao manoloana ny fikasany ary avelan'Andriamanitra tena eritreritra ho tonga ny fahadiso-kevitra faratapony tanteraka eo am'izay eritreretana fa manan-kery izy eo miditra antsehatra Andriamanitra na de teo ara ny fagagana nataon'Andriamanitra azo antoka tanteraka fa natahotra nge ny zanak'Israely kanefa de nitohizany de tamin'ny fahanginana ny andiny fahenina amby roapolo sy ny manaraka inona ny zavatra niseho ary Jehova tamin'ny Mosesy ainjiro eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba mikalesiny sy mpitaingitsoavaliny rehefa tafavoaka nandita ny mainy niala tao anatin'ny ranomasina ny zanak'Israely mbola ny savoritaka ny zanak'Israely satria ndreo koa raha ny Egyptianina manaraka azy ao anatin'izay ranomasina men'izay natahotra sy nahovitra kanefa de zay le hoe Jehova hiado anareo ianareo kosa anginy tsy misy ezaka nataon'ny zanak'Israely mba hahafahany amin'ny fanafihan'ny Egyptianina fa ny andro fotsiny izy mibaiko ny Jehova ary de tonga tamin'ny Mosesy mibaiko hoe ainjiro ny tananao mba ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina ozy mba mikalesiny sy mpitaingitsoavaliny na intsitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva maraina ny andro ary ny Egyptianina nandositra kanjo ny tsena rano ihany izy de nariny Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina ary de nikatona ny rano ka nanarina ny kalesa ozy sy ny mpitaingitsoavaly de ny miaramila ny farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely ko tsy nisy niangana nadiray akory azy fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina ary ny rano de tonga fivo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany zany namonjeny Jehova ny Israely ozy tamin'izany andro zany mba tsy ho azo ny Egyptianina ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptianina ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina de natahotra ny Jehova ny olona ka nino any Jehova sy Mosesy mpanampiny miseho amin'ny fomba be deaibe angeny fanavotana nataon'Andriamanitra amin'ny olona fa saingy taka nyrindrin-dasa tsy tsaroana tsy mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ary eo anatrehan'izany araka ny resahantsika hoe tsy afa-misaraka amin'ny afatry ny sabata sy ny pasika zany rehetrarehetra zany satria raha tsy nisy ny pasika tsy tafavoaka tao ny zanak'Israely zay nyresahantsika hoe raha tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy mbola voavonjositsika satria nisoratra tamin'ny lalina soritan'Andriamanitra ary misy tany nampanantenainao de ny tany Kanana kanefa zay metraketraka amin'ny zanak'Israely misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra mba hamongorana ny fahavalana zay manimbazimba ny zanak'Israely le mangina le tantanan'i Jehova ary torak'izany ny toe-javatra misy amin'ny ady maro isan-karazany zay hitatsika manerina an'izao tontolo zao avelan'Andriamanitra nge ho tonga amin'ny faratapony heriny daholo fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra tsy afahan'izy ireny manoatra satria nahoana mbola tsy tonga ny farany ary efa hitatsika ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tena andre ady sy filazana ady ianareo fanjakana hiady amin'ny fanjakana firenena hiady amin'ny firenena isy orohoro-tany amin'ny tany samihafa rozy kanefa tsy maintsy ho tonga zany aza matahotra fa izany de mbola fiandroaniny fahoriana asehon'Andriamanitra tsy kelikely fa ny fikasany ny zanak'olombelona tsy mitondra makaiza ary eo no tokony hitodihan'ny sambatan'olona amin'ny tenany sao de tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sao de mieritreritra fa tafala tao amin'ny tany Egipta ary izotra eo amin'ny lalan'ny zanak'Israely fa eo ny ranomasina mena miandry
rehefa tonga teo ny seritra iretany fa mifaratapon'ny hery mihitsy farao sy ny Egypta naringan'Andriamanitra ary teo amin'ny fahakeviany zanak'Israely tena reto tohotra ny tsy miala reto tohotra ny manenjika ny zavatra mitranga nefa de inona ny zavatra nisy niditra an-tsehatra Jehova nandringana ny Egyptianina satria nanao atsirambina ny afatry Jehova tsy nino an' Jehova tsy nino le pasika fanavotana ary io tsy ho an'ny zanak'Israely rereny fa fantatry ny Egyptianina zany ary tamin'ny zanak'Israely ny ala tao amin'ny tany Egypta de tsy ny zanak'Israely rereny no nivoaka avy tao fa nisy raha ny andininy fa 7 Exodus 4:20 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 8 de nainga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sogota de lehilahy mahalehilahy na tokony hoe netsy afa-tsy ny zazamaham-behivavy ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niaraka niakatra taminy arondry amanosy sy omby de fananana be indrindra zany hoe reo samy hafa firenena niaraka tamin'ny zanak'Israely reo resy lahatra ny famarina ny tenin'Andriamanitra zay ny mahandriamanitry ny tany rehetra n'Andriamanitra Andriamanitry ny olombelona rehetra io Jehova Andriamanitra io tsy manavaka izy de miala nenina izy mampafantatra fa izy no Andriamanitra tokana fa tsy mino ny akamaroan'ny olona ary manahirana nefa raha ny afatra tonga tamintsika ny kristianina indrindra no tsy mino tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra kanefa inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga de misy ny fandringanana ho an'ny olona tsy mino fa teo nivony zanak'Israely kosa rehefa nahita n'izany rehetrarehetra zany nahita ny fanavotan'Andriamanitra rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina ozy natahotra ny Jehova ny olona ka nino an' Jehova sy Mosesy mpanompony lasa nankatoa nanaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra nino ny fisian'Andriamanitra ary nanomboka nanompo an'Andriamanitra fa tsy nijanona hatreo ny tantara tsy mbola voavonjy ny zanak'Israely na de tafapita tamin'ny ranomasina mena azy ary teo ny resahantsika raha hatreo fotsiny zany fanazavana ny soratra masina de nitovy ny lalan'ny zanak'Israely sy ny Egyptianina ny antony fiaingana tsy mitovy ny lalak'izorana mitovy ny antony nandehanana tsy mitovy ary ny sefarana tsy mitovy fa inona ny zavatra nisy ringana le niseho ho natanjaka le niseho ho mahery ary de torak'izany keo tsy maintsy zavatra horehintsika manerina n'izao tontolo zao eo mivanim-potoana anankiray eritreretan'ny firenena anankiray fa matanjaka noho ny anankiray izy misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra fa ho tahaka ny tsinitsininy iny miseho mahery iny mba hampahafantaran'Andriamanitra azy hoe tena tsy mahefa na inona na inona hitondra famonjena ety amin'ity zao tontolo zao ity fa ny olona kosa matahotra an'Andriamanitra de arovan'Andriamanitra ary inona moa zavatra tsy nataon'Andriamanitra teto amin'ity zao tontolo zao ty na inona de zavatra mitranga ohatrany tsy hitan'ny olona zany fa ny olona variana amin'ny nofo fa misy sandrin'Andriamanitra mitsotra ihany manerina n'izao tontolo zao zay mitondra fanavotana tsy ampozina ny eo amin'ny vanim-potoana ny fahakeviana tanteraka mihitsy de mitranga zany rehetrarehetra zany ary mbola miasa Andriamanitra na de eo anivon'ity zao tontolo zao ty indrindra eo anivon'ny firenena mampivarahontsana ake ny fieritreretana inona ny zavatra hitranga mandra-pahatonga ny taona 2023 mampivarahontsany kanefa de zay mahatonga n'le teny tarehan'ny Jeremia 7:20 hoe zaho mahalala ny hevitra hieverako anareo izy de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza anananareo fanantenana ny amin'ny farany ary zay keo manamarina ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 4:20 zay efa hitatsika fa raha mitranga zany rehetrarehetra zany loza le zany fa inona ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy de zao no
nambarany fampahirezana ny olona ny toko efatra ambyroapolo ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo ary jesosy namalika nanao tamin'io mitandrema fandroa isan'ny hitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe zao no kristy ka maro no voafitany andre ady sy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany zao zavatra rehintsika izao zany de zao tsy maintsy ho tonga ozy ny lazain'i jesosy kristy kanefa aza matahotra ozy fa raha izany no mitranga tsy mbola tonga ny farany tsy mbola tonga ny farany ozy fa isy firenena hitsangana mely firenena isy fanjakana hitsangana mely fanjakana isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa fa izany rehetrarehetra no fiandohan'ny fahoriana ka raha zao zavatra trehantsika zao ny fiandohan'ny fahoriana anahoana ny zavatra hitranga ao ariana kely eo fa miazo antoka fotsiny de mitoky amin'ny teny fikasana zay no men'ny jehova men'ny jesosy Deuteronomia toko faraika amin'ny telopolo ny andiny fahenina aza matahotra mahereza sy matanjaka aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy ary jesosy koa miteny eto andre ady sy filazana ady ianareo ko mitandremo aza matahotra esory ny tahotra fa maninona ny miala ny tahotra noho ny fahatokisana fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha mahita fomba foana Andriamanitra aminjeny ny olona ka na de fiandohan'ny fahoriana ary zany de ity Mateo toko faefatra ambyroapolo ity de filazalazany jesosy ny zavatra hitranga ny aparany famantarana rehetrarehetra ary ny zavatra nijanona antsika tamin'ny farany moa de ny andin'ny fahasivy amby folo ka hatramin'ny andin'ny faharoa ambyroapolo amin'ny Mateo toko faefatra ambyroapolo hoe lozan'ny bevoka sy ny mampinono am'ireo andreo fa mivavaha ianareo sy mba tsoa amin'ny ririnina nao amin'ny sabata nao antsiranareo fa am'izany andro zany de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy atr'izay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony ary raha tsy no afoeziny zany andro zany de tsy nisy nofo ho vonjeny fa noho ny olom-bafidozy de ho afoeziny zany andro zany ary zay le resahantsika hoe tena ty taona ty ange taona miavaka taona fanavahana taona fametran'Andriamanitra ny tombo-kaseny taona tena amatarin'Andriamanitra ny azy sy ny tsy azy taona ametran'Andriamanitra ny fipetra tokony ho arahany ary taona hitondra fandringanany amin'ny lafiny anankiray taona hitondra famonjena amin'ny lafiny anankiray taona andraisan'ny olona safidy zany ty taona ty na tena hiverina marina ho amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra izy na tsy fa mitombotra ny andro ary mahavariny amin'ny tenin'i Jesosy ny lozan'ny bevoka sy ny mampinoana amin'ireo andro ireo rehefa mitranga zany fahoriana zany de hitantsika taratra na de ampahankely amin'ny fahamarinana azy zay nanaraka an'ireny vaovao tamin'ny adin'ny Russia sy Ukraine reny mampalahelo ange ny zavatra mitranga tena tsisy azo natao hatramin'ny madinika hatramin'ny zaza voaminona matimaty fotsiny am'izao hatramin'ny olona bevoka hatramin'ny tanora hatramin'ny antitra tamin'ny ora tsy ampozina tsisy mieritreritra n'izany hoe ho tonga zany fa de zao tsy maintsy miala teo amin'ny toerana misy azy ante hitsoponenana andositra ny ady kanefa ozy lazain'i Jesosy mbola voafiandohan'ny fahoriana zany fa am'izay vanim-potoana zay ho aiza intsony satria tsy manaiky ny fipetra napetrak'Andriamanitra fa rehefa jerena inona ny afatra faran'izay goavana ao anatin'ny pasika sy ny sabata nitovizana ary ireo tena tafatambatra mihitsy de hoe misy fanavahanao ao ihany no afantaran'ny olona ny Jehova kanefa vanim-potoana hidinan'i Jehova ary na Jehova andringana na izy amonjy tsy maintsy zay ny zavatra mitranga ny pasika
fa io zavatra mitrango io nefa iveriny ondray andro any iveriny satria ohatra ny ankolaka ange ny tenenan jesosy mivavaha anareo mba tso amin'ny ririnina anao amin'ny sabata no antsiranareo zay nge no anaovana andro mba iverenany olona ny famarinany tenin'andriamanitra fa tsy fotom-pampianaram-piangonany ty fa fotom-pampianarany baiboly sabata sy ny pasika fa ny zavatra azo antoka de tsy maintsy amin'ny andro fankatsiahana sy amin'ny andro sabata nahatongavan' Jehova ka nizanizy mandahany izy io raha tonga tapoka amin'io izy ho an'izay mandany de ho hitondra fandringanana kanefa araka ny resantsika hoe le pasika andalo Jehova hidina izy ametraka tompo-kase ary hijeran'izay tompo-kase zay amin'ny olona izy zay tsy ahitany an'le tompo-kase le raha famantarana de ho ringana fa zay atany an'izay kosa de hovonjeny zay ko hitranga amin'ny farany zany hoe hidiny Jehova fa ny zavatra tsikaritrytsika tao amin'ny bokin'ny Exodosy de ny zanak'Israely avotra noho le zanak'ondry tsy misy kilema nisy zanak'ondry tsy misy kilema maty tao tafavoaka ny zanak'Israely fa mivanim-potoana voatendriny Jehova satria rehefa jerevana ny afatry ny sabata ny afatry ny pasika de afatry ny andro farany hoe tena tahaka nenitra zavatra nitranga tao Egyptiny keo ny zavatra hitranga ny farany hidiny Jehova sabata lehibe io hidinany Jehova io pasika lehibe io hidinany Jehova io ary le pasika de ilazainy hoe fandalovany Jehova ary rehefa izy ny midina de zao misy fanavahanao de mijery fotsiny izy ny tompo-kase ao anatin'le olona le tompo-kase hita ao anatin'ny rahan'i Jesosy le rahan'i Jesosy hita ao amin'ny pasika le pasika hita ao anatin'ny sabata reo zavatra reo tsy afa-miala ka zay ahitany an'io tompo-kase io de tsisy loza andringana anazy ozy fa zay tsy ahitany an'io ho ringana tanteraka fa ny mampiavaka ny pasika tany amin'ny Exodosy sy ny pasika amin'ny andro farany de ty tsy misy zanak'ondry tsy misy kilema hovonoana intsony amin'ny fiavian'ny Kristeny amin'ndraony lanitra tsy misy Jesosy ho fatytsony amin'ny fiavian'ny Kristeny amin'ndraony lanitra fa mifototra am'izay any amin'ny olona tsy mety mandray an'lay famantarana napetraky Jehova ary zany rehetrarehetra zany tsy fampitahorana akory fa ny ananatsika fanantenana ny amin'ny farany ozy ny lazainy Jehova ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:20 za mahalala ny hevitra heverako anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ozy mba nananareo fanantenana ny amin'ny farany ny azahoantsika antoka tanteraka hoe tena ay misy lanjany lehibe le pasika misy lanjany lehibe le sabata ary misy lanjany lehibe ty taona 2024 ity satria ny fiadanana atolotr'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fiadanana zay omeny zao tontolo zao araka ny tenin'i Jesosy Kristy raha nampahery ny mpianatra izy tamin'izany vanim-potoana zany zao amina toko fa 9:20 ny 7:20 fiadanana nanao velako anareo izy ny fiadanako no omeko anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomezako anareo izy aza malahelo na matahotra ny fonareo ary zay ten'izay no isa rahantsika eto androany raha tapa-kevitra ianao hitandrina ny sabatan'i Jehova tapa-kevitra ianao anaiky an'le pasika zay fahafatesany zanak'ondry antoko ny famonjena de ozy ny lazain'i Jesosy hoe aza matahotra ozy aza malahelo na matahotra ny fonareo fa ao anatin'izany no ananatsika ny fiadanana zay tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao amin'ny alalan'ny famakina ady avetsy avereo sy ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fandraisana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ka raha mitranga zay fiadanana omeny Jesosy zay tsy miankina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy miankina amin'ny ady mitranga eo amin'ny ivon'ny fanjakana sy ny fanjakana na ny firenena sy ny firenena tsy miankina amin'ny vola sy ny arena tsy miankina amin'ny voninahitra tsy miankina amin'ny fahefana tsy miankina amin'ny fifaliana tsy miankina amin'ny fahoriana
fiedanana tsy hainao lazaina fiedanana maharitra ao anaty tsy mampangetaheta ve ny anana n'izany manana toko tanteraka ka na de tonga rany loza tsy manam-panahina satria nahoana Jehova no miara-mandeha aminao matoko sy mino afa Andriamanitra dia ampahery mandrakariva ny fotsika mba hatonga atsika manolo tena tanteraka ho azy vavakisika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray no teny fampieritraretana mandrakariva izay omenao kofe hisaritanao ny olonao mba ho tonga ny fanolora tena tanteraka ary tonga ny tsiraray avy andinika ny baiboly arankatoa izay voalazanao misaotra anao Jehova Andriamanitra ray satria tsy tsahatra ianao ary tsy sasatra ianao miala nenina ianao mba handraisan'ny olona famonjena esovy ny fo vato manana ny tsiraray avy fa meo fo mofo tompo satria mafy ny zavatra andalova tsisy zavatra antenaina eto amin'ity zao tontolo zao ty fa soa ihany fa eo ianao soa ihany fa ao ny teninao manitsy dia mahery ny olonao tsiraray avy tompo mba ho sady ankatony teninao andraisan'ny famonjena misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manono ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva